faly miarabanao mpiaino eto amin'ny alliance 92 ary tonga tokoa amin'ny ora andrasanao anarahana ny fandaharana ambarao iaraka hanentana any ambarao anio de tsy iza fa i Joe Patricius sy presque rakotomalala ary vahiny ny fandaharana ny ministre ny raharaham-bahiny Atala Beatrice miarabanao. Miaraba anao ihany koa ary miaraba ny mpiainotsika amin'izao fotoana izao. Tamidinidinika antsika teo no nivoaka izay teny izay hoe mazana ihany le asa satria efa misokatra amin'ny firenena maro tsika. Madagasikara ao anatin'izay fisokafan'izay rotaona ianao no tatana an'io ministera raha io aiza hoaiza moa zany zao Madagasikara raha amin'izay hoe fiarahana amin'izao tontolo zao. Loanteny angamba dia mbola mamerina ny fiarabana ny mpiaino antsika amin'izao fotoana izao ary misaotra ihany koa anareo atao amin'ny Alliance 92 FM nanasanay androany ho vahiny amin'izao fandaharana vaovao ambarao izao ary dia miarahaba anareo aloha nanao an'izany fandaharana izany ambarao tokoa mba zahoana milazalaza sy manambara ny zava-misy. Miarahaba ihany koa ny teknisiana izay miaraka aminareo mianadahy eto mivoa tokoa ho an'izao tontolo izao izay anao teo i Madagasikara mamela alo raha ampatsiahy tiako foana le mampatsiahy satria indraindray ny tsika malagasy mora manadino ary adinotsika ny tantara ka dia tea ampatsiahy tantara foy aho izay niainantsika malagasy nandritra n'izay fotoana lavalava tamin'ny krizy izay tsapatsika ary tsaroantsika malagasy angamba fa nangiry-firy ny niainany rehetra fa ary dia satria dia voailiky ny fianakaviam-be resam-pireneny Madagasikara nandritra n'ireny krizy ireny. Santionany angamba no meko anao androany ny hoe voasazy tsy mahazo manatrika fivoriana sy tsy mahazo mandray fanapahan-kevitra itsika eo amin'ny sehatra resam-pireneny. Ngamba ozy ianao hoe inona moa no ilaitsika n'izany. Tsy mahateo tia ho an'ny mpampiasa vola ny firenentsika ny antona ny famatsiam-bola rehetra mpamatsy vola mahazatra moa zany ny banky resam-pirenena ny tahirim-bola resam-pirenena ny tinisisy tapaka ireo fiarikarena ny tondra asa manali ny teto Madagasikara ho an'ny malagasy tahaka ny AGOA ny MCI sy ireo tetikasa iarana tamin'ny vahiny raha fitinina zany dia adiny teo amin'ny sehatra resam-pirenena i Madagasikara nandritra ny 5 taona angarangidiny narary ny vokany no niletika ny toe-karena ary karena malagasy ary ataoko hoe narary ihany koa ny diplomasia malagasy. Ngamba veriko foana zay hoe tsy misy ratra sitrana eo no eo zany. Eo indrindra no idiran'ilay diplomasia kanara toe-karena zay voalaza ny filoham-pirenena mino hafa rehefa natsapa ny filoham-pirenena taiza hoaiza no nandraisany ny firenena malagasy 20 isanjato araky ny teniny Banque Mondiale no mahantra firenena miantona tsy misy na communauté internationale iray aza nanaiky azy zay no firenena no raisin'ilay filoham-pirenena za zany te ilaza hoe mila ararotsika ankehitriny ny nahatafaverina ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tokony ho haitsika ny manararoatra an'izany azadinoina fa ny mampikambana atsika na ao amin'ny SADC na ao amin'ny COMESA ka tombony goavana ho antsika nefa zany rehetra zany dia mandoa vola be nefa tsika ny fidirana ao anatin'izy ireny ny cotisation satria tsena lehibe ireny marina fa eo ny fitondrana eo ny ministera raharaham-bahiny mamoany zay varavarana zay fa eo koa ianareo ireo mpandraharaha ny tokony ijery hoe ahoana ny fomba anatsarana ny kalitao sy ny vokatra mba zahoana mifaninana amin'ireny tsena lehibe ireny tahaka izay ihany koa ny fidirantsika ao ny mampikambana antsika ao amin'ny francophonie na ny COI nefa zany rehetra zany dia mila maro toerana aloha isika vao afaka mandray anjara sy manararoatra ireny tsena na ireny marché misy ireny ampanetretena no ilazako fa efa tafatombona tsara amin'ny toerana sahazazy Madagasikara ankehitriny profo mitoaka amin'ny tenda telo angamba no ilazako hoe dia ny faneken'ny olona manandanja ho avy teto Madagasikara fatantsika ny secrétaire général ny francophonie ny secrétaire général ny Nations Unies ny secrétaire général ny COMESA zay verimberina eto amintsika mihitsy amin'izao fotoana izao ny faharoa dia ny naneken'ny firenena rehetra mivondrona ao amin'ny francophonie sy ao amin'ny COMESA ho tonga eto amintsika dia midika izany fa tsy azo ambambana fa manana ny lanjany eo amin'ny sehatra iresa-pirenena Madagasikara ary ny fahatelo dia ny nanekeny ireo mpiara-mombonantoka iresa-pirenena amintsika azadino ny ametrahana nyo ataoko amin'ny teny frantsay angamba ny centre de fusion d'information maritime eto Madagasikara zay midika fahatokisana lalim-paka tokoa satria miantefa amin'ny firenentsika izany azadinoina fa maro ireo firenena no niady mafy ampetrano an'io ivotoerana io ahafana manaramaso io ny fandripahalemana zany any amin'ny ranomasina manodidina ny Madagasikara
saingy isika ny andefany safidiny vahiny koa moa ve tsy fiverenany fahatokisana iraisam-pirenena zany rehetra izany ka eo ihany koa ataoko hoe ny fahataterahanyilay conférence des bailleurs et des investisseurs zay natao tany Paris ambon'ireo rehetrareo a dia manohy atrany ny peziny vaovao ataoko hoe vaovao ny diplomatie malagasy dia ny fivainanan'ireo olobe olo manakazy zay tonga eto amitsika ny filoam-pirenenany Turquie ny tanakavanan'ny papa zay tonga teto amitsika voaingana teo papa ray masina farany teo ary tsy hijanona eo isika fa lalana sy varavarana efa misokatra ho an'ny Madagasikara ireny rehetra ireny a koa anjara antsika malagasy rehetra ny mampiroborobo ny vokatra azo andrasana amintsika tsy mora ny manao zavatra ary tsy mora ny nahavitantsika aniny some iny angamba ny hitatsika teo aloha dia tsara vita tsara fa betsaka ny ataoko hoe nanahirana ary tsy moramora sady nazahoana ny fiverenany fahatokisana zao tontolo zao atsika ny nahatanterahany ireny some ireny a no nametrahany rehetra any Madagasikara ihany koa amin'ny toerana ambony sy mamiratra mety ilaza angamba itsika hoe tsy tonga any anaty vilan'ny malagasy avetrany nge zany zay moa matetika no miverimberina foana fa izao no azoko lazaina hoe azadiny fa nanatsara ary manatsara ny fifandraisantsika amin'ny iraisam-pirenena ireny fahitana mahafatadaza ny Madagasikara ireny isika malagasy koa moa dia efa nisafidy a ny hoe tsy olon'olona irery ary zay koa moa aloha zany zao ny lôzika amin'izao fotoana zao a iainana eto ambony tany verina misehatra iraisam-pirenena zao i Madagasikara dia matoky namana efa niara-miasa hatramin'izay a fa manoloana n'izay rehetrarehetra zay aiza reny ambassador sy consulat atsika reny satria raha ny tokony izy mantsy ohatrany ireny no karazana vavahady afana mandeha aty firmarina moa zany ny consulat sy ny ambassadeur atsika zany hoe manana maso ivoa sy consulat eo amin'ny roapolo eo zany a ny Madagasikara any ivelany any izy ireo moa zany dia miparitaka eran'ny vazatany efatra misy any Amerika any Washington any Canada any Frantsa aty Afrika any Dakar any Pretoria marobe tsy voatanisa angamba ny araka lazaiko teo hoe 20 a manana kotsika ny Riady any Moscou any Berlin any Roma ary be dia be ihany koa moa zany amin'izao fotoana zao ny firenena zay mangataka ny tokony amoatsika an'izy ireny marina ny voalazanao mety ireny tokoa no vavahady voalohany andehanany olona rehefa te afantatra ny Madagasikara izy raha oharina amin'ny firenena hafa moa zany dia isan'ireo manana solotena diplomatika vitsy Madagasikara eran-tany a maka ohatra ny Côte d'Ivoire dia manana masovo sy consulat 10 eo zareo maneran-tany a ny any Mauritaniana ohatra dia manana 430 izy a fa ny antsika eto Madagasikara moa zany dia 20 no ananantsika maneran-tany a ary consul général ny antony moa dia araka ny lazaiko foana hoe mila jerena koa ina ny politika nationale politika étrangère ny Madagasikara izy ny firenena tiatsika iaraha miasa ary ahoana zay lafin'izay a io moa zany no zavatra misy amin'izao fotoana zao a fa anjarantsika no manadiady sy mijery hoe aiza ho aiza ny tokony hamohatsika ambasady mba hampisy an'izay fifandraisana bebe kokoa izay amin'izao fotoana zao ary dia hisy moa ny fotoana anaovanay jery todika an'izany rehetra izany fa izy io koa hoe tsy miankina hoe misy malagasy ihany koa amin'ilay toerana ka mba vavahady hafa ihany koa zay ahafahana mampandroso eo ihany koa izay lafin'izay aloha hoe maro ve ny malagasy any toerana any ary tsika malagasy aloha madame presidente tena miparitaka ihany ary mandeha satria misy toerana zay nandehanana dia sy nampoizina hoe misy malagasy le toerana ka dia io zay hoe maro ihany ny malagasy fa eo lay fiara-miasa le resaka diplomatie économique teo a marina moa fa dia maro ny mangataka amintsika i Turquie zao dia nangataka tamin'ny filoam-pirenena ny amoatsika ambasady any aminy ary dia vonona izy ny hanome antsika toerana vonona izy ny hanome ny arabola iodinan'le ambasady mandritra ny herintaona i Maroka zao dia nanome antsika an'izany ihany koa i Indonésie ihany koa dia anjarantsika no mijery ny Émirats Arabes Unis ihany koa dia anjarantsika no mijery hoe aiza ho aiza no misy ny mahasoa ny firenena malagasy mba azahoantsika mamoa an'izay ambasady zay ary araka lazaiko teo hoe tsy maintsy jerena ihany koa ina ny politika ny tiatsika hitondrana ny diplomatie malagasy fa tsy miasa rery ny ministera andrarambahiny fa eo ihany koa ireo ministera samihafa manampy ary tokony hiasa mihitsy ary
ame an'izay le hoe diplomatie économique. Tena marina izay ary lazaiko foana hoe transversale misandrahaka ny ministera rahambahiny. Ny ministera rahambahiny dia varavarana anankiray misokatra mandray satria rehefa tonga eto ny vahiny a dia tsy maintsy moa zany mandalo ny ministera ray zay ny ministera rahambahiny azy ary ny masovo any ivelany koa dia mandray an'izy ireo a ka ny anjaranay zany rehefa misy ny zavatra ilaindra zareo a dia alefanay any amin'ireo ministera tompona andraikitra ireo a ministera teknisiana ireo mba zaon'zareo mijery sy mamahava ihany koa ny pisopisony rehetra zay tokony ilaina azahoany reny na orinasa izy na fanjakana izy a ho tonga eto amintsika amin'izay fotoana zay miara-miasa kaiky tokoa izahay a miaraka amin'ny ministera rehetra amin'izay lafin'izay arakaraka ny ministera tompona andraikitra. Anisan'ny resahana matetika moa zany le hoe diplomasia ara économique io na ny filohampirenena na ny rabato ministra mamirapirina zay matetika sao dia mba azo omena fanazavana kely ny mpiaino antsika manoloana ny diplomasia mitodika amin'ny toe-karena na diplomasia économique ary filazatsika azy moa zany dia fomba fanao diplomatika ihany izy io a ary mifantoka amin'ny fikarohana ny tombotsoa ara-toe-karena ho an'ny firenena iray. Noho izany a dia mihoatra noho ny fifandraisana ary diplomatika izay fanao mahazatra hatr'izay zany izy io e miresaka atsika diplomasia politique dia ny fifandraisana fotsiny zany eo amin'le firenena fa rehefa miresaka diplomasia mitodika amin'ny toe-karena ianao zany a dia mifantoka amin'izay fikarohana zay hoe inona ny mba tokony azahoan'ny Madagasikara tombotsoa ary zay moa no mahatonga ana miteny foana hoe inona no azon'ireo maso ivotsika reo entina ho an'ny Madagasikara efa nitondra zavatra ho azy Madagasikara fa inona kosa ny mba azon'zareo entina ho an'ny Madagasikara efa nisy foana zany ary fomba fanao le izy ny andraikitry ny maso ivo zany amin'ity raharaha ity a dia mazava manao ezaka zany zareo a mihoatra ny tokony ho vitan'ny zareo a zany hoe mampiranty ny firenena na ho zany ny tanjaky n'ilay firenena ny hery ato anatiny na ny politika sy ny drafitra fampandrosoana aty amintsika zany ny afaka ondrana ina daholo ny vokatra any aminareo any a zany rehetra zany dia asa tokony atao ny masovotsika ny velany any zatsy tsy olona tsony zany amin'ny resaka hoe fanaovana taratasy fa tena hoe resaka toe-karena mihitsy resaka toe-karena ny mba resahana tao adisa beba farany teo dia nanaitra ny lazany ny roi du Maroc hoe ay ve misy chocolat tsara ny any aminareo any tsy mbola nihinana chocolat ohatry zany mihitsy ny a zany tokony zavatra ho fantatry ny olona hoe mba manana zavatra tsara nge Madagasikara ka ireo masovoreo ihany koa zany dia tokony hakatoky tsara koa izy ireo hoe azo antoka sady mendrika ve a ary manana fahavononana ny anazany soatoavina malagasy ve na ny tontolo iainana mahasarotiny malagasy a ireo mpandrara azy eo tonga aty amintsika aty satria ny diplomasia ara-toe-karena moa dia averiko foana dia tsy afa misaraka amin'ny diplomasia mitodika amin'ny tontolo iainana. Madagasikara dia mila mpampiasa vola marina zany mila n'izany tsika nefa mila mpampiasa vola azo antoka itsika mila mpampiasa vola azo itokisana itsika ary vonina ihany koa ny anome lanja ny fifanarahana ahitany andany sy ny akilany tombotsoa zay moa zany le hoe gagnant-gagnant inona no tombotsoa ho azony zareo fa inona koa ny tombotsoa ho azony Madagasikara ho azony malagasy monina eto Madagasikara. Tratran'izay ihany ve ny mety fiantraikany tamin'ilay tsika nandray ny francophonie comme ça tena zay tokoa ary zay no zavatra takitsika foana moa zany hoe inona no mba tombony ho azotsika ary inoko fa mbola ivirenantsika iny satria mba maro ihany ny tombony azotsika nareo mpandeha be deaibe tonga taty amintsika reo nge ka nandany vola reo ny natany amin'ny hotely na ny zavatra ny vidindry zareo na tamin'ny ara-malagasy mino azy zany fa dia na ny banque centrale angamba dia nahita ny fiakarany zay sandam-bolatsika ny devisitsika teo anivon'ny ambasady zay ary zay ny zavatra karotsika sy tady amintsika amin'izao fotoana zao hoe inona no mba hitan'ny Madagasikara tombony amin'ny zavatra atao toy ireny fa vita iny fa le mitanan'iny aingam-pandeha iny ve ho voatana foana zay indrindra moa no indraindray no tiako holazaina amintsika rehetra amintsika mpiaino amin'izao fotoana zao hoe io toerana ambony nametrahan'ny olona ny Madagasikara io a ndao re mba tsy ampidinina io ndao re mba hoararotiny io ka ho apetraka amin'io toerana io a ka ho haitsika rehetra no mitady ny fomba ampamirapiratra azy foana sy hipetrahany amin'izay toerana izay satria dia tena fotoana zao na ny maso ivoantsika any ivelany any na ny malagasy manao mission any ivelany any dia arabain'ny olona na ny diaspora dia arabain'ny olona hoe nahavita tsara nareo nahavita soa nareo satria tsy nisy nanampo ary fa misy ny firenenany fa nanomana plan B hoe tsy ho vitanareo io ary lazaiko tamin'izareo hoe tsy mahalala ny gasy anganareo fa vitanay io ka izay rehetra zay toerana metrahana antsika zay zany a dia tokony ho haitsika ny maro indrindra ho an'ny tanora sy ny vehivavy dia irina fatratra amin'izao fotoana zao a
mba ahikaroka ahitady ny asoa ary be deaibe tokoa ny lamina apetraka amin'izay lafiny tanora sy ny vehivavy izay amin'izao fotoana. Tatoatontsika mandray vahiny foana i Madagasikara be deaibe izy ny fa nisy sesy mihitsy hoe tafiditra ao anatin'izay le hoe efa mirapiratana zay ve efa azontsika ka matoa ny olona tonga aty amintsika aloha voalohany indrindra araka lazaiko foana hoe matoky antsika matoky ny Madagasikara ary nandray vahiny tokoa tsika tamin'ity voalovoalohany ty taona ty a teo ny ministry ny raharambahiny sinoa teo ihany koa ny filoha-pirenena ny Turkia teo ihany koa ny tanakavanan'ny paparay masina araka ny voalazako teo a ary mbola be deaibe no tonga eto amintsika faraparan'ity volana ty dia andray ihany koa tsika prince anankiray zay ho tonga eto amintsika andalo eto amintsika ka izany rehetra zany dia nohony zay fahitan'ny olona fatokisan'ny olona mahafatadaza ny Madagasikara zay a ka marobe tokoa misy koa ny filoha-pirenena afrikanina zay mikasa hitsidika aty amintsika aza dinoina fa ny filoha-pirenena malagasy dia filohan'ny firenena 420 ihany koa membre ao anatin'ilay francophonie ary filohan'ny firenena membre ao anatin'ilay COMESA 720 rariny loatra zany raha ohatra ka maro ny olona tehijery sy tehijery Madagasikara ary te anatona ny filoha-pirenena koa moa zany dia manana andraikitra ihany koa amin'izay mahafiloany francophonie sy filoany COMESA zay a hitsidika indrindra ny siège n'ireo organisation ireo a ary koa hitsidika ny firenena zay mety misy marefirefo na izay tokony andehanana ihany koa mba hanararotantsika any mahafiloany francophonie mandritra ny rotaona any Madagasikara izay a ka mba ho haitsika ny manararoatra n'izay lafa. Anisan'ny olona manakajy nitsidika ny Madagasikara ny mpanjaka amin'ny Maroc nisy tonga teo ary maro ihany koa ny olona nientiny niaraka taminy teo zay ihany koa ve le hoe fanamafisana ny fankatoavany ny iverenany Maroc atao latiny vondrana afrikana. Marina tokoa fa tena marobe ny olona nanaraka ny mpanjaka ny Maroc tonga teto raha fanroaplanina hoentiny fotsiny nakaty raha nolazaina taminay tamin'ny voalohany fa 7 dia natratra 20 ny roplanina nitondra ireo délégation marokana nisy tamin'ireo délégation ireo nandeha tany Anoshibe tany Diego tany Majunga andraraha moa ny ankabeazan'izy ireo a ary dia nahita fafinaretana tamin'ny fatongavany teto Madagasikara aza dinoina ihany koa fa manana tantara i Madagasikara sy Maroc manana fifandraisana ara-tantara na ara-diplomatika sy ara-piralaina zahatry ny ela ka marina tokoa fa i Madagasikara dia nanoana tanteraka zany a ny famerenana any Maroc ao anatin'ny vondrona afrikana. I Maroc moa zany raha nisitaka ny vondrona afrikana no ny antony maro a nandritra n'izay 30 taona mahery izay a dia aza dinoina fa firenena afrikana foana izy. Manontany ianao teo hoe ahoana ny fiantraikan'izay zay ve no antony nanaovantsika an'izay a dia te ilaza hoe ny diplomasia mantsy a dia mifototra indrindra amin'izay hilazany diplomate azay hoe fitsipika ifamaliana zay le principe de réciprocité misy fitsipika ifamalinao zay koa le lazaiko foana hoe ny diplomasia dia le atirkalao. I Maroc zany dia efa nanoana antsika tamin'ny lafiny maro na teo amin'ny sehatra mialatsina hoe multilatéral na ny sehatra bilatéral zany hoe firenena samy firenena zany a dia nanampy atsika foana zany a i Maroc rariny koa zany raha ohatra ka manao an'izay aterokalao zay tsika ka raha misy ny firenena moa mifidy anao androany dia mifidy azy anao androany dia raha pisy koa mety mifidy anao izy tsika zao amin'izao fotoana zao fantatrareo tsara fa manana candidat milatsaka ho président ny CAF dia ny sénateur Hamady ataoko hoe nangataka tamin'ireo firenena ireo satria tsika nanoanandreo foana dia mba mangataka fanohanandreo koa tsika na candidature io na miresaka résolution io zany a dia maro ny zavatra angatahtsika zay koa ny fifandraisana ary eto a dia tianao sesasesa tsiaritra aminareo angambany ataon'ivony alliance 92 hoe nampialina ny mpanao gazety malaza eran-tany inge ny nazahoany les nouvelles interview manokana ny roan'ny Maroc satria tanatin'ny 410 sady 510 taona hony ny rangaha iny a tsy mba nanao interview zany mihitsy na firy ny mpanao gazety miantso azy zany fa dia manao karazana déclaration fotsiny izy manao communication fotsiny izy fa teto Madagasikara zany ary misy nanontany anay hoe fa maninona ny tany aminareo a no nekeny a nanao an'izany interview zany fa dia arabaina eto anivonareo a no nahazo an'izany interview manoka ny roi du Maroc izany a ataoko hoe zava-dehibe zany ary raha ny tenin'ny farany tao Addis Abeba tamin'ny filoha-pirenena farany teo a dia nilaza izy fa tena natsiaro sambatra
afaka nanao vakansy satria dia tany amin'nosy be izy ary naharitra mihitsy ny tany saika tsy teonody mihitsy ny aza ary nanome toky ny filoha-pirenena izy fa mbola hiverina aty Madagasikara. Tsika koa raha teo moa mahalala tsara fa dia manana nio projet goavana be tiany atao ao Antsirabe io izy izay hôpitaly ho an'ny ankizy sy ny vehivavy ary koa ny centre de formation ary io dia ho an'ny malagasy ary rehefa ho vita io dia ho tonga izy anomeny lakleny zany hôpitaly izany ho amin'ny fitondrana malagasy amin'izay fotoana izay. Ivadika pejy tanteraka mihitsy ny ako amin'ny resaka diaspora na reto zanakam-pielezana malagasy reto amin'ny firenena hafa ohatrany manana lanja manokana mihitsy ry zareo itsika hito Madagasikara tatoato aloha zany efa ohatrany resahana ihany izy io ho anareo amin'ny ministera raharaham-bahiny eo fa inona zany ny tena tanjona mitondra malagasy ho an'ireto zanakam-pielezana reto. Marina tokoa ary za moa eo le diaspora fa maromaro moa ny tiany olona ny vanany io resaka diaspora amin'izao fotoana izao hoe les malgaches à l'étranger ohatrany maro ny fanovana azy fa ataontsika hoe ny zanakam-pielezana malagasy any ivelany ihany na ny diaspora ekena fa ny andraikitra raisy ny diaspora malagasy zany amin'ny sehatry ny fampandrosoana ara-toe-karena dia mametraka azy ireo ho mandray anjara mavitrika tena manjay anjara mavitrika ry zareo amin'izany diplomasia mitodika amin'ny toe-kareny Madagasikara izany. Raha tsy laza fotsiny amin'ny transfert de fonds na ny vola lefany zareo aty amin'ny fianakaviana aty Madagasikara aty dia hitantsika ngamba reny étude nataony ministera ny raharaham-bahiny reny na ny fizarany zareo traikefa ihany koa satria misy tonga aty ry zareo reo dia mizara traikefa mampianatra eny amin'ny université mandeha mamonjy ny hôpitaly sy ny sisa ary eo ihany koa ny investissement nataoko hoe na ny fampandrosoana hoentiny zareo any amin'ny tany viandry zareo zany dia misy projet madinidinika izay ataondry zareo. Ny fahafantarana izany zany no ataoko hoe nanamarina ny famoronana ilay rafitra eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny dia misy ilay direction générale ny promotion économique et de la diaspora izay ahitana moa zany io ny directeur ny diaspora mihitsy izay natsangana tamin'ny volana avril teo sampana tamin'ny tantarany ministera ny raharaham-bahiny zany na tamin'ny tantarany Madagasikara mihitsy nisy an'izany hoe sampana anankiray zany eo anivon'ny ministera misahana ny diaspora izany. Sady misy ny malagasy any ivelany tena be deaibe mihitsy ny raha ny any Frantsa zao araky ny fanadidina izay natao dia le 50 000 navoaka ny gazety dia ilay tsy manana nationalité française fa mahatratra ny 100 à 140 000 hono zany ny malagasy any ivelany any. Araka zany dia natokanay zany no any fahalalana bebe kokoa ny diaspora ny taona voalohany nametrahana an'io bureau diaspora io direction diaspora io natao indrindra moa zany mba ifanaraka tsara amin'ireo ino moa zany ataoko hoe ny tahirikevitra zany ny état des lieux satria tsy manana données disponible mihitsy zany tsika na eo anivony ny ambasady satria ny akabiazan'izy ireo indraindray dia tsy misoratra anarana eo anivon'ny ambasady dia somary saisahirana ihany manerana ny firenena zany dia misy samihafa misy ny ireo solotena tsika any ivelany ireo dia ny fanadiadina izay nataonay moa farany teo dia tany Fransa namantatra zany ny diaspora malagasy any France io moa zany dia isorana manokana ry zareo amin'ny ambassade de France ny organisation internationale ny migration ihany koa na ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fifindrahamonina zany no nanampy ny ministera ny raharaham-bahiny ary ny OIM moa zany na ny organisation internationale momba ny migration dia manampy betsaka anay depuis nyzay 2015 izay amin'ireny rapatriement reny toko hoe vehivavy miasa ny velany ihany ka misy olana tany Koweït sy ny karazany reny dia efa misy 7 teo eo angamba no nanampindry zareo anay ny antofana ny freny zareo zany nody taty Madagasikara amin'ity taona aty zany dia aompanay sy ifantohany ny ministera ny raharaham-bahiny ny ametraka n'izany hoe politika nasionaly momba ny fandraisana andraikitry ny diaspora ny ezaka ataony ministera amin'izao fotoana zay le politique nationale zany pour l'engagement de la diaspora io zany dia hisy ny fametrahana ary efa natao moa tamin'ny conseil des ministres ny fangatahana fankatoavana ny ametrahana comité interministériel satria tsy vitan'ny ministera ny raharaham-bahiny rery le izy fa manana anjara ao zany ny ministera rehetra ho apetraka io comité io mba azahoana mametraka hoe inona marina zany ahoana ny hetsika atao mba azahoana mametraka hoe inona ny tadiavintsika amin'izany politika nasionaly momba ny fandraisana andraikitra ny diaspora zany fa inona koa ny zavatra azo ny firenena malagasy sy ny mpitondra omena koa an'ireo zanaka malagasy ampielezana monina ny ivelan'ireo misy
etsika misy fampielezan-kevitra amin'ny fandrisihana ny malagasy monina ny toerana zany ho ataonay ary koa fifanentanana aloha amin'ny samby diaspora malagasy. Zay zany no ataoko hoe ifantoha ny etsika zay ataon'ny ministera fa etsy andaniny koa dia misy koa ny fampielezan-kevitra ataoko hoe amin'ny fandrisihana ny malagasy monina eto an-toerana eto Madagasikara hanova ny fomba fijeriny. Tokony isy fomba fijery zany mikasika an'ireo diaspora malagasy fa zay moa tamin'ny andro dia tadidiko hoe reno ny diaspora dia ohatrany hoe reny mpanome lesona fotsiny reny ary tsy mipetraka eto tsy hitany koa resina ho vahiny mihitsiny kanefa izy reny dia zanantsika malagasy ary mandray anjara be ihany koa ireo any ivelany any. Maromaro moa ny ataoko hoe recommandation ary isorako ireo ny malagasy monina ny Fransa zay nandray anjara tamin'ny fanadiadiana io ary voarainay daholo zany ny recommandation na ny fekevitra zay nomendry zareo. Anisan'ny etsika zay efa anaovanay fandalinana ihany koa ohatra ny fampifanantonana ireo taranaka teoriana amin'ireo fianakaviana ny aviany satria misy ange ihany ka tsy fantany akory hoe misy havanay ony ariananiny dia tsy fantatry nireo akory satria faela izy no netin'le ray aman-dreny tany ka dia miezaka zany izahay manao an'izay fandalinana izay eo anivon'ny ministera ihany koa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny filatsahana ansitrapona ny volontariat tokony hanana volontariat gasy zany itsika rehefa misy ny ilaina maromaro ny ipetrahan'izany dia efa misy ny fanadiadiana ary ny farany moa dia nefa ataoko hoe tsy lasa danja dia ny fanomanana ny fivoriam-ben'ny diaspora malagasy eto Antananarivo amin'ny farany ty taona ty. Io moa zany dia fandrinay eo anivon'ny ministera raharaham-bahiny raha niatrika ny diaspora Afrika Liban tao amin'ny Afrika Atsimo aingana teo dia tena mahalinanao hoe tonga daholy ny rehetrarehetra miatrika n'izany dia mba zany ny fanirina amin'izao fotoana izao hoe mba ho tonga ty Madagasikara ny diaspora rehetra tsika mielipatra ny eran-tany ho enoitsika inona no andrasan'izy ireo, inona no takiny izy ireo satria ao anatin'ilay fioanam-be recommandation napetrandreo moa dia misy ilay ataoko hoe 20% eo dia misy an'izay tsy fahatokisana ny fitondrana izay tsy fahazahoana information izay dia ahoana ny tokony ataontsika mba amorinana izy ireo mba enoantsika ny etaetany zareo inona no azony zareo entina ho an'ny fireneny fa inona koa no azo ny fitondrana sy Madagasikara homenany zareo hanatsarana ny fiainany zareo tsy indrindrandrindra moa zany eo amin'ny lafiny eo amin'ny ambasady anoratra ny anarana izy eo amin'ny ambasady momba nyreny passeport zay zao tao Addis Abeba dia be dia be ny diaspora namonjenay nangataka hoe madame le ministre ahoana ny ataonay fa tapitra hony amin'ny farany volana marsa ny fahazahoana n'ilay permis fanoloana le permis de biométrique dia ahoana ny ataonay zay nge zay aty miasa tsy afaka hoany dia ohatran'izay koa ny fanolorana zareo le passeport satria tsy maintsy makaty na alefa makaty le passeport indraindray dia very indraindray tsy tongany ka dia ezaka moa izahay ny fampiresaka amin'ny ministera ny intérieur ijerena hoe afaka ve mba manatona zarana par zone zany ny fandehanan'le missionnaire andeha makany ivelany ohatrany ataon'ny firenena hafa mba mandray an'ireny olona reny satria tapitra ny mois de mars dia ahoana zany ny permis zareo tovitovy amin'izay ihany koa moa zany ny fanaovana an'le passeport afaka mandeha ny ivelany ihany koa ve mba mijereny zareo hoe misy efa lany passeport ny any zany dia somoa fa misy ny manana double nationalité kanefa na izany zany zao zavatra ataoko hoe mety madinika indrindra kanefa sarotra ny manatanteraka azy satria nety manana tsy maintsy eo kanefa mila finiavana ihany koa avy ety amin'ny fitondrana mba anatanteraka an'izany ka mba azahoany reo zanaka malagasy melipatrana any ivelan'ireo mba manana an'izay mba tsy hoirery izy zany fa mba mahatsiaro izy hoe mba misy ny mijery azy ka dia ny ministera raharaham-bahiny amin'izao fotoana izao manana ny bureau ny diaspora io ary ezaka zay zany andefa ao anatin'ny sitinay mba azahoana ijery hoe inona ny fotoana mahamety an'zareo satria misy ny mangataka hoe aza atao mois de juillet août rehefa lafo loatra ny billet dia mijery an'izay zany izay amin'izao raha jerena ny toetra raha iraisam-pirenena milazakazaka be izy io na eo amin'ny lafiny politika politiciane zany na amin'ny lafiny toekare na raha raisintsika fotsiny Brexit libre échange io koa zao tsaritaka be any ry zareo any Europa sy ny Asie any aiza ho aiza Madagasikara amin'izany rehetrarehetra zany satria tsika misokatra amin'ny vazantany marina tokoa zay Madagasikara moa dia tsy miady amin'ny rehetra fa dia mifakazo amin'ny rehetra tokoa zay moa ny mahamalagasy atsika malagasy zay ny soatoavina ny ainatsika ny diplomasia mitodika amin'ny ara-toekarena io ny masoan'ny firenena mba azahoantsika zany aloha mampandroso ny firenena lafiny maro no mandrisika antsika irona amin'izany safidy izany
araka lazainao teo hoe eo ny fanatotoloana, eo ny tanjon'ny fampandrosoana ihany koa zay mitaky amin'izao fotoana zao fa amin'ny 2030 dia inona ny zavatra takin'ny firenena rehetra ao anatin'ny Nations Unies dia mba tsisy an'izany fahatrana izany fiarovana ny tontolo iainana, ao ihany koa ny fivaovan'ny toetrandro zay fantatsika tsara ny zava-misy amin'izao fotoana zao hoe iza resaka ny changement climatique ary ny aina teto Antananarivo teto fa mbola tsy nahita ny Antananarivo aho tsy misy orana izany fa mba misy ihany fotoana hoe eto dia misy ny orana hoe ay fe tonga ty Antananarivo ny sécheresse any aminay any atsimo anina ny amaintany ary dia niainantsika le izy na tonga nyreny tsy fahampiana rano ireny. Ao ihany koa ny paikady izay apetraky ny fitondram-panjakana ihany koa. Ny faharoa zay mifanaraka amin'ny voalazanao teo ihany koa dia ny hoe miovaova izao tontolo izao manaraka ny zava-misy eran-tany Madagasikara, zany hoe miatrika tranga vaovao foana isika izao. Ao koa ny tranga tsy nampoizina zay moa no tenenako foana hoe okareny mety zavatra mahaolo sy mitranga sy manahirana any amin'ny firenena sasa alao mba ho raisitsika ho ararotintsika izay zavatra zay indrindra amahafatalazatsika izao ka na izany azy nefa dia atrehitsika izany ary mila mizatra miatrika izany isika manoloana izay voalaza rehetra izy teo zay moa zany dia manomana andro fiatahana izay amin'izao fotoana zao anaovana fandiniana eo anivon'ny ministera raharambahiny momba ny hoavin'ny diplomasia malagasy. Ny staff rehetra zany eo anivon'ny ministera raharambahiny anokana 4 andro izahay hiatrena an'ireo fanamby, inona ny fanamby, inona ny tombotsoa ary inona ny olana mety hatrena na ny défi sy ny enjeu amin'izao taonjato fahatelo izao. Miezaka zany izahay amin'izao fotoana zao efa misy moa zany ny fiaramiasa eo anivon'ny ministera hiezaka ihany koa izahay ny tady ny pahay ataoko hoe relation internationale zany ny mahay an'izany mba hijerevana hoe inona marina zany ny fanamby sy ny tombotsoa tokony ho apetratsika rehefa hiresaka an'izany diplomasia malagasy izany tsika satria resahana be dia be moa izy amin'izao fotoana zao resahana mafy ihany koa ary eto moa ny tiako hitenenana ny rehetra ihany koa hoe rehefa miresaka an'izany diplomasia zany ankehintsika dia ka n'izao tontolo zao mifandray amin'ny Madagasikara fa tsy miresaka olo tokana miresaka n'izao tontolo zao miara-miasa amin'ny Madagasikara rehefa tonga moa ny fotoana satria tsy maintsy ho apetraka homenay ny filoham-pirenena ny valina zany atrikasa ho atrehinay zany dia tsy maintsy ampahafantarinay ihany koa ny vokatra zany fisaintsainanay zany ianareo mpanao gazety ihany koa amin'izay fotoana izay. Anisan'ny manaitra kely ny mpanara-baovao le hoe namana daholo zay firenena mivoaka nefa amin'izao tontolo zao na ao amin'ny sehatry ny resam-pirenena io misy firenena nefa ohatrany miady zareo tsika mpinamana amin'izy roa ahoana ny fiarah-miasa amin'ireo firenena reo tsy isy olana ve any Madagasikara amin'izay. Tena marina aloha le voalazanao zay moa ny ilazaiko teo hoe rehefa miresaka diplomasia ianao zany aloha dia miresaka ny firenena iray manontolo. Ny firenena iray manontolo zay no voakasika izany. Ny firenena iray manontolo miara-miasa amin'izao tontolo zao le voalazako teo. Ny firenena iray manontolo miara-miasa amin'ny firenena isan-tsokaziny. Mikasika n'izay firenena isan-tsokaziny zay dia na ny bilateraly na ny multilateraly. Rehefa miresaka bilateraly ianao zany hoe firenena samby firenena marina tokoa satria rehefa sendra n'izay hoe misy firenena rodota zay samy mifakazo amintsika samby enanantsika tantara iarahana nefa misy tsy fankazahoana zay le diplomasia zany dia mijery hoe tsy hitsabaka kosa tsika amin'ny olana zay misy amin'ny zareo fa ny anjarantsika dia mandray foana n'izay neutralité na izay tsy fiandaniana amin'ny asa sy nyreo zay le fomba diplomatika indrindra zany rehefa tsika malagasy ange fa nahen'io diplomasia ohatriny ele zay le hoe marimaritra iraisana anatin'ny voambolatsika malagasy zany anjarantsika zany no mandanjalanja hoe inona rehefa tonga moa ny zavatra tokony fidianana amin'le firenena anankiray dia anjarantsika no mandray fepetra hoe inona ny fepetra tokony ho raisina mba hitazomana zay neutralité zay rehetra zay nefa dia tsy maintsy angatahana ny fankatoavana sy ny hevin'ny filoham-pirenena foana rehefa misy ny disadisa indrindra ny ady amin'ny firenena samy firenena nefa mifankahazo amin'ny Madagasikara toa izay. Rehefa miresaka multilateraly ianao dia ao ny Nations Unies fikambanam-beny ao anatiny ao ny Union Européenne ao ny francophonie iny zany firenena marobe ny ao anatiny ao dia mety panelanelana indray ianao rehefa misy indrindra amin'izao mahafilohan'ny francophonie antsika zao dia lasa manelanelana raha misy ny firenena tsy mifankahazo ao anatiny ao amin'izay fotoana izay. Satry tokoa ny mbola itoy ny tafatafantsika eto amin'ny ambarao manana teny roso alohan'ny famaranana.
ngamba ny ataoko hoe hofaranako ny ty amina fa lavalava ihany zay fotoanantsika zay ary eto ampamaranana dia mamela ay ianareo ianao indrindrandrindra ihany koa ianareo menada eto a isotra ny piaino nanaraka ny fandaharana atramin'ny farana isorana ihany koa ianareo rehetra eto amin'ny radio alliance 92 ny teknisiana nanatotosa ity fandaharana ity nahafahana tokoa napita vaovao ataoko hoe vaovao mety sombisombiny fa mbola ho avy angamba ny mety azahoana mivalapatra rehefa miditra amin'ny zany diplomatie économique zany itsika ary ho maromaro kokoa ny ministère ho invitenareo amin'izay fotoana izay tetikoa itsika dia nampafantatra ny asa sahanay ao amin'ny zany diplomatie malagasy zany eo anivon'ny ministera ka nahafahantsika nanambara tokoa izany oararao tokoa eto ihany koa ny fisaorana manokana androany ireo mpanao politika malagasy tena metraka ny tombotsoa amboniny firenena nandritra nyreny fivoriana tampony natao teto amintsika ireny na dia teo aza ny mety sy fitovia kevitra tadidio fa arakilazaiko teo hoe raha miresaka n'izany diplomatie zany sika dia toa voabango ao avokoa na ny voninahitry ny firenena na ny haza ny vahoaka ao aminy noho izany dia isika rehetra no tomponantoka nampahomby ny diplomasia marina fa andraikitry ny ministera nrarambahiny ny diplomasia saingy manana anjara briky maventy na ny mpanao politika malagasy na ny sehatra tsy miankina eny fa na ny olo-tsotra azy rehefa tsara fijery avy any velany ene isika dia ny vahoaka rehetra ato anatiny no mendrim-piderana koa antso no tiako amaranana eto ny fandaharana ambarao ety napetratsika rehetra ambony sy mamirapiratra ny laza sy ny toerany Madagasikara ankehitriny koa aoka re mba samby hitandro mafy ny image ny firenena itsika satria dia misy ny manaparitaka fanalambaraka amin'ireny tambazotra sosiala ireny tsy soatoavana mahamalagasy itsika izany ka manjary mapietry ny voninahim-pirenena misy ihany koa aza mahavatra manoratra esy amin'izao fotoana izao raha mitsara sy ny fampandrosoana dia tsy maninona izany fa ndao ho ararotsika ny mahafantadaza ny Madagasikara mba hitondrantsika anjara briky amin'ny fampandrosoana azy maharitra ka hametrahantsika any Madagasikara amin'ny toerana ambony sy mamiratra hatrany koa dia misaotra anareo rehetra naharitra ny aino nambarany ramatoa ministry ny rarambahiny tokoa ny zavatra ataopony sy miasa indrindrindra moa zay mafesatra dia mafesatra ataony ry zareo anlatin'ny tontolo ny rarambahiny ity fiara-miasa amin'ny any velany Madagasikara misokatra ho any velany ary ny firenena ivelany mitodika ao aty Madagasikara niarana nentina ny fandaharana Jao Patricius Priskara Kotomalala misaotra anao.